Isaorantsika iram-poeran-tsain'Andriamanitra ny amin'ny fitantanany ny fiainantsika ka nantratra izao andro faefatra izay irasantsika n'lay aloha hevitra manokana manao hoe aza mijanona amin'ny tany lemaka. Nambarantsika teto fa ilaintsika ny manana izany vina andova le fiainana mandrakizay izany ary mila mandray fanapahan-kevitra isika ny aingana ny ala eto amin'ity toerana zay feno farantsiana sy korotana ity iverina ho lemaka iverina ho tao tsara kanefa iroso amin'ny faharavana ary omaly isika dia nijery hoe rehefa nandray dingana niakatra aho dia mila mitohy mitombo mandrakariva amin'ity an'io ity isika dia jery kosa indray ny dingana manaraka dia ny hoe mandroso amin'ny fifandraisana mandrakariva. Mialoha indrindra ny irasantsika an'izany ara dia andeha hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Raha eo ankehitriny izay raha hanohy ny fiarahana mandinika ny amin'ny teninao, tompo mangataka anao hatrany izay hanokatra ny fonay ka ahafahan'ny teninao tafapaka ary ho zava-misy ho fiainanay ane izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manohy ny fifandraisana. Azadino ry mpijery malala, ry mpihaino malala fa ny dingana rehetra izay atao dia miainga avy amin'ny sitrapo sy safidy avokoa. Ary io safidy io sitrapo io no hamaritra ny faharesena sy ny fombiazana. Tamin'ny lohahevitra voalohany indrindra isika dia nijery fa rehefa nanantsika ilay vina dia lasa tanjotsika zany, lasa fiainantsika zany ary mitondra ho amin'ny fandresena izany fananana ny sitrapo sy ny safidy eo amin'ny fiainana izany. Ary zay mahatonga antsika amin'ny teny fa io no hamaritra ny faharesena sy ny fahombiazana izany. Koa raha mizotra ho any amin'ilay Jerosalema vaovao ary isika, mizotra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, ny fanontaniana mipetraka voalohany miaraka amin'iza isika. Andeha hovakitsika izay voalaza amin'ny Genesisy 7:10 ka ny andininy voalohany. Genesisy 7:10 ka ny andininy voalohany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Abrahama dia niakatra niala tany Egipta, dia izy sy ny vadiny mba mifanana ny rehetra, ary Lota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo. Ny tenin'Andriamanitra ary havana dia milaza fa i Abrahama dia voalaza fa sakaizan'Andriamanitra. Any amin'ny andininy hafa moa izy dia hoe izy mihitsy no rain'ny mpino, sakaizan'Andriamanitra. Zany hoe niaraka tamin'Andriamanitra. Ka rehefa ny ten'Andriamanitra manao hoe mianga, miala dia nandeha Andriamanitra niaraka tamin'ny Jehova i Abrahama. Ao amin'ny Genesisy 7:10 kosa nefa andininy 5 dia zao no voalaza ny tenin'Andriamanitra. Genesisy 7:10 ka ny andininy 5 dia hoy: ary Lota koa zay niara nandeha tamin'ny Abrahama dia mba nanana ondry sy omby sy lay. I Abrahama dia voalaza hozy tsika teo fa sakaizan'Andriamanitra, niaraka tamin'Andriamanitra, niara nandeha tamin'Andriamanitra. Ny Genesisy 7:10 andininy 5 dia maneho fa i Lota kosa dia niaraka nandeha tamin'ny Abrahama. I Lota zany dia tsy niara nandeha tamin'i Jehova fa niara nandeha tamin'ny Abrahama. Ary izay ilay fiarahany tamin'ny Andriamanitra izay ilay fiarahan'ny Abrahama tamin'Andriamanitra izay dia nahazo harena be izy ozy. Fa i Lota kosa noho ny fiarahany tamin'ny Abrahama dia mba nanana koa i Lota. Eo amin'ny andininy 5 dia mba nanana koa i Lota. I Abrahama zany raha tsorina ny resaka dia lasa fitahiana ho an'ny firenena rehetra izy. Niainga avy tamin'ny Lota izany satria izy niara nandeha tamin'Andriamanitra. I Lota kosa mba nanana satria niara nandeha tamin'ny Abrahama. Amin'ity takariva ity zany, amin'ity andro an'io ity, dia anjaranao indray kosa no manapa-kevitra hanaiko fitahiana ho an'ny olona rehetra. Tsy hoe handeha aho hiaraka amin'ny hafa mba hanana fitahiana. Tsy izay ihany, fa handeha aho
mba izao mihitsy koa no fitahina ho an'ny hafa. Ary zany le hevitry lay teny eo amin'ny Exodosy 20 ka ny 10 manao hoe na ny vahiny zay tafiditra ao am-bavahadinao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ka manao ny sitrapony de na ny ankizy lahiko na ny ankizy vaviko na ny zanako lahy na ny zanako vavy na ny vahiny tafiditra ao am-bavahadiko de lasa mahazo lay fitahina. Koa inona ny fanapa-kevitsika? Handray lay fitahina avy amin'ny olona miara-mandeha amin'Andriamanitra ve sa hiara-mandeha amin'Andriamanitra ka ho tonga fitahina koa amin'ny manodidina antsika? Azadino anefa fa ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra aoka tsy ho atao tahaka ny fandrarana na ny business izany, ka tsy hoe hanaraka an'Andriamanitra mba hahazo le fitahina, tsia fa manaraka azy ao mihoatra noho izany aza ho tonga fitahina ho an'ny manodidina, ho an'ny ankonako, ho an'ny fiarahamoniko, ho an'ny firenena misy ahy miaraka amin'iza ianao. Ny faharoa de ny hoe ao anatin'izay le fiarahana izay misafidy ny fahaizana mijery hoe iza le arahako de mijanona ho teny filambatra ihany koa le hoe safidy. Andeo vankitsika ny Genesis 17 ka ny 17 ka hatramin'ny 7. Genesis 17 ka 17 ka hatramin'ny 7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niady ny mpiandro ombony Abrahama sy ny mpiandro ombony Lota, ary ny Kananita sy ny Perizita no tompon'ny tany tao Kanana fa izay. Ary hoe Abrahama tamin'ny Lota, aoka re mba tsisy ady amintsika roalahy na ny mpiandro omboko sy ny mpiandro ombonao fa mpiralahy isika. Moatsy eo anoloanao va ny tany rehetra, masina ianao, aoka isaraka amiko ianao, raha ianavaratra ianao dia ianatsimo aho, fa raha ianatsimo ianao dia ianavaratra kosa aho. Ny safidy ny Abrahama teto ry mpijery malala, ry mpieno malala, manoloana ny olana eo anatrehany ny fitsapana, eo anatrehany ny fanandramana manokana, i Abrahama de ny safidy ny tsy isafidy. Averiko tsara, i Abrahama de ny safidy ny tsy hisafidy manoloana ny olana izay atrehany. I Lota kosa nefa de mahazo nanao zay tiany sy izay sitraky ny fony. I Abrahama zany de zao ny safidy ny tsy hisafidy izy satria te hiandry le sitrapony lay sakaizany, sitrapony lay niarahany, de tsy iza fa sitrapony lay andriamaniny, sitrapony lay Jehovany. I Lota kosa de manohy le fandrarany, manohy le businessny ny amin'ny fikatsana izay masoa. Io zany le hoe le amin'ny fomba fiteny mazana de le hoe ketrika, miketrika ho an'ny tena manokana, mijery zay masoa ho an'ny tena manokana. Fa i Abrahama kosa de nanohy ny fisakaizany sy nampitombo ny finoany izay no safidiny eo am-piarahana mandeha amin'ilay Andriamanitra ivavahany. Ny vokany lasa famantarana ho amin'ny Abrahama ny fiainan'ny Lota. Azadino, izay le voalaza amin'ny Isaia 40 manao hoe rehefa misafidy aho ny olona iarahako, lay Andriamanitra vidiko zany, de tsy manao zay tiako aho na miteniteny foana fa miandry ny toromarika avy aminy, miandry sy manao lay sitrapony, manaiky lefitra eo ambanin'ny fandaharana, milefitra eo ambanin'ny fitariana. Ary ny safidy ny andray an-tanana ny toe-javatra teo amin'ny fiainany i Lota, vokany tany a Sodoma ny hafarany. Rehefa mandray an-tanana ny mombanao ianao, rehefa ny safidinao no tanterahana eo amin'ny fiainanao, dia ny a Sodoma ny hafarany. Atsika tsara ny tantaran'ny Sodoma, fanodorana no levon'Andriamanitra ny hafarany. Satria na de verina ho tany lemaka aza, toa nahitana fombiazana, toa nahitana fifaliana, noho ny faharantsiana ihany koa tao anatiny, de nodorana ny hafarany. Ary raha misafidy ny anao ny sitraponao manokana koa ianao eto amin'ity tany ity, de hodorana ny hafarany ity. Fa raha misafidy kosa ianao ny tsy safidy fa hiandro le sitrapon'Andriamanitra, de andova le fiainana mandrakizay. Anio zany de aoka ndray safidy ianao, ka hisafidy ny tsy safidy
fa hisafidy ny andry an'Andriamanitra hanohy ny fifandraisana aminy, tsy hisafidy ny tady zay masoa any tena manokana fa ny tady zay masoa sy ho fitahiana ihany koa ho an'ny olona rehetra. Manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Nambarantsika omaly fa arakaraky ny findrafindrany Abrahama ozy dia nanangana altara mandrakariva izy, nampitombo ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, nampitombo ny finoany an'Andriamanitra. Ka eo ampiarahanao mandeha aminy dia aoka ho amafisina trany ny fifandraisana aminy. Ka ilay safidy avy any an-danitra, ilay sitrapon'Andriamanitra no tanteraka ihany koa eo amin'ny fiainanao. Amen. Andeha hivavaka isika tompoko. Misaotra indrindra Ray Malalo ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity anio ity. Tompo, mampianara anay mba hahaizanay manohy le fifandraisana aminao. Meo hanay Tompo Malalo ny hery avy any ambony, ahafahanay ihany koa misafidy zay ho sakaizanay, dia hanaovanay tahaka ny Abrahama ny safidy niaraka aminao. Meo hery izay Ray Malalo, ary terizo matoky mba ho toditsoany amin'ile Jerosalema vaovao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mifarana teo indray ry mpijery malala ry mpihaino malala ny fandaharantsika tamin'ity anio ity. Mihina fa isika dia hisafidy ny hanohy ny fifandraisana amin'Andriamanitra, hisafidy ny ara-mandeha amin'Andriamanitra, ary ny hisafidy ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Maniry zay raha maniry ny fahasoavany sy ny fitahiny ary ny fiadanany ane hitoetra ao amin'ny tokantranonao. Ary nono ny fahasoavany ihany koa dia maniry izay ny hanao fotoana aminao indray rampitso amin'ny ora tahaka izao. Veloma tompoko.